Manao entretien aloha zay vao mamboly hazo de ny famboleka hazo le manosoka sy mamboly hazo vaovao. Efa fomba fijery zay nampitaina tamin'ny mpianatra, nampitaina tamin'ny tanora, nampitaina tamin'ny mambra, izay fomba fijery zay. Ary dia izay mihitsy natao androany ataontsika hoe 100 ny fotoana entretien aloha. De manala bozaka, de miava, de manala zay mety anelingelina an'le hazo ireo de rehefa aveo de namboly amin'izay. Ary dia isaorana mpikambana ny zavatra natao teto fa zava-dehibe ary misy hevitra tiana ampitaina zay hitantsika fa tena tafita any amin'ireo mpikambana sy ny mpiasa ao amin'ny mpikambana. Ny hevitra anankiray tiana ampitaina ity famboleka hazo ity, zay ataontsika isa-taona tsy mijanona mihitsy ny antony dia io le intérêt commun makany amin'le hoe fitsinjovana ny tontolo iainana, io le intérêt commun makany amin'le hoe misy fomba fijery hikambanantsika mikasika an'izany tontolo iainana zany ary misehatra be ao anatin'ny tontolo iainantsika any amin'ny RSE, any anatin'ny orinasa tsirairay avy any dia samy mahita fa tafampita tsara ny hevitra izay tian'ny fiova ampitaina.